vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofeny fifaliana indray no iarabako antsika ampanaraka ny fandarana amin'izao fotoana ny mafinaritra dia mafinaritra izao mirary ny fiarovan'Andriamanitra ho antsika eto Madagasikara indrindra antsika eto Tamatavy amty cyclone ho avy ity iaro anao any tompo iaro ny ankonanao ary iaro ny tokantranonao sy rehetrarehetra mombanao mivavaka hatramitsika mba ho tsy ho potika ary tsy ho rava na ho tafiditra na tsy ho tafiditra dia izy fiarovana manokana ny ianao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny sabotsy ho avy izao 25 février dia mbola anana fotoana lehibe tsika ary ny fotoana amin'ity sabotsy ity dia mba hivavahantsika ho an'ny ankonana indray ankonana ny fianakaviana tena zava-dehibe ry havana iresaka zavatra anankiray amintsika androany momba le atao hoe vavaka fifonana na resaka hoe intercession zany tena manana anjara toerana lehibe de lehibe ao anatin'ny baiboly eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona eo amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro ny intercession na ny fivavaka fifonana ho an'ny ankonana rehefa tena tsapanao hoe ao anatina ady ny ankonanao misy zavaratsyainao vahana eo anivony vady aman-janakao dia anisan'ny vavaka mandaitra indrindra dia ny vavaka intercession na ny vavaka fifonana eo anatrin'Andriamanitra ilaina ny vavaka délivrance ny zava-dehibe ny vavaka délivrance fa mbola lehibe lavitra no ny vavaka délivrance ny vavaka fifonana rehefa ho an'ny ankonana ndraindray maro amintsika manana hoe vady aman-janaka mbola tsy voavonjy misy amintsika manana vady aman-janaka tena mbola ao anatina atao hoe adalana fahotana tena hoe mbola any anatin'ny lalana fahaverezana tena lalam-pahaverezana ny ankonanao ary misy fotoana ianao tena hoe mitomany fotsiny ny ataonao dia ranomaso dia mandroaka devoly dia mandroaka devoly satria miteny hoe tsisy voka ny fandroana devoly fa ny lehibe indrindra dia ny lehibe indrindra dia ny fifonana eo anatrin'Andriamanitra ho an'ny vadanao ho an'ny zanakao ino ilay tenin'Andriamanitra hoe mijory eo amin'ny banka nisy fotoana rehefa saika andringana ny zanak'Israely Andriamanitra tamin'izany fotoana zany saika andringana ny zanak'Israely rehetra dia i Mosesy no nivavaka tamin'izany fotoana izany ary nangataka nanao vavaka fifonana atao amin'ny Salamo 1:9 misy an'izany tenin'Andriamanitra zany manao hoe ary nipiasa andringana azy Salamo 1:9 ary nipiasa andringana azy Andriamanitra raha tsy Mosesy voafidy no nandroso ijoro tamin'ny banga teo anatrehany apiala ny fatezerany
mba tsy andringanana azy. Misy fotoantsika ry havana eto tena mananatra ny mpino mihitsy. Ndraindray ny vadinao anaty adalàna, ndraindray ny zanakao anaty adalàna, ary mampijaly anao, mampitomany anao zavatra ataony, dia alay-panahy itsika hanozona azy, hanozona ny vadinao. Hozoniko mihitsy ny vadiko, hozoniko mihitsy iny, aloha mihitsy nofaty any, nofatiny toka any, nofatiny laberany, aloha nofatiny moto any amin'izy mampirafy eo, aloha izy maty ho amin'ny saviny vehivavy any, aloha iny rehefa tsy anjarako iny aloha. Tsy fanao ranabavy sy raha malalako ny manozona. Ny tia manozona dia ny devoly, ny tia manozona dia satana, ary ny mpanompon'ny satana dia ampianarin'ny satana hanozona olona, ary ny ozina dia tadidio fa famosaviana ny ozina, famosaviana zavatra ratsy ny ozina. Ary raha mbola mpanompon'Andriamanitra ianao, ary ao amin'Andriamanitra tompoko, dia tsy zavatra ratsy zany eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mahay manao zavatra ratsy zany, tsy mahay manao zavatra ratsy zany Andriamanitra. Noho zany tena diso hevitra mihitsy tsika, ary diso fanantenana, ary diso hevitra tanteraka ianao raha mieritreritra fa hamaly vavaka anao Andriamanitra satria manozona ianao. Ny devolo no faly raha vao manozona tsika, ny devolo no mitea tanana raha vao manozona tsika. Ndraindray ny zanakao manao adalàna, mampitomany anao, ndraindray ny zanakao tena hoe manao tsinotsinona anao, dia tena ozy izy ianao tena alay-panahy ianao, hozoniko iny, hozoniko iny. Misy fotoana ianao rehefa manozona dia samborony devolo reny teninao reny. Tsy Andriamanitra no manao azy a, tsy Andriamanitra, fa ny devolo no misambotra ny teninao, misambotra n'le ozina ataonao, dia ataony devolo mandaitra, mandaitra any amin'ny zanakao reny, mandaitra any amin'ny vadinao reny. Ary raha efa planinao mihitsy moa ny hoe ahafaty azy sy apodika azy, atao akory moa fa dia tanterahan'ny devolo zany. Fa raha ao amponao no hoe mieritreritra ianao hoe mba tia hita ny vadiko Iova, tia hita ny zanako Iova, tia hita ny akonako Iova, dia ianao zao lazako izao, tsy ozina ny ataonao azy, tsy ozina no ataonao aminy, tsy vavaka délivrance ihany koa anefany, fa ny tena efikasy indrindra, ny vavaka matanjaka indrindra dia mijoro eo amin'ny banka, mijoro eo amin'ny banka. Io le hoe intercession, io le hoe vavaka fifonana, manao vavaka fifonana, mifona ho an'ny vadinao andro manalina, mifona ho an'ny zanakao andro manalina, mamindra tompo, mamindra fo tompo an'ny zanako, mamindra fo amin'ny vadiko, mamindra fo ianao Jesosy, hitanao Jesosy ny zavatra tsy mety ataony. Marina fa misy fotoana ianao mety tezitra, misy fotoana ianao tena tafotoana, ary misy fotoana maha-olombelona anao dia tena voatsindrona ny fonao, marary ny fonao, ary mahatonga anao hiteniteny foana, fa adio ry havana, fa adio. Zay no natonga ny Baiboly laza malaza any amin'ny Efesiana 4:7-20 manao hoe tezera fa aza manota. Afaka tezitra ianao, afaka tezitra ary omen'Andriamanitra lanana ho tezitra, fa tandremo eo ianao patezerana eo ka manota. Inona moa le ota? Le ota resahan'ny Baiboly dia le hoe lasa miteniteny foana ny vavanao, miantso ozina ny vavanao, miantso ozina ny ankonana ny vavanao, miantso ozina ho an'ny vadinao ny vavanao, andremo fahotana. Ary mbola veriko fa Andriamanitra tsy mihaino ozina, tsy mamaly ozina, fa ny devoly kosa no misambotra ny reny teninao reny, ary ny devoly avy eo no mamely, ary mikapoka ny vadinao, mikapoka ny zanakao, ary ny devoly mamely. Tsy moramora ry havana, tsy moramora raha ny devoly mahazo azy, ataony devoly mandraingiraingy. Izany no hanomezako fampianarana
fa ilaina ny vavaka intercession, prière d'intercession, ilaina ny vavaka fifonana ho an'ny akonana. Tsy fanao le hoe mitomany fotsiny, tsy fanao le hoe mitaraina fotsiny rehefa ao anaty adalana ny zanakao, ao anaty adalana ny vadinao, andana mandoalika, andana mifady alina, andao hitolona mambavaka, ary ny atao anatin'izany dia zao ifona isika. Ny tanjona manko ry havana tsy ny anapotika ny vadinao, ny tanjona tsy ny anapotika ny zanakao, fa ny tanjona hampiova azy, hampiova azy. Ahoana ny atao hampiova ny akonanao, ahoana ny atao hampiova ny vadinao? Tsy teny marary, tsy teny marary, tsy hainao mivavaka mba ahitany loza, tsy hainao n'Andriamanitra, fa raha te hampiova azy ianao dia mifona ho azy, mifona ho azy. Zany manko ry havana no zavatra tsy ao anaty programme ny Satana, ary ny zavatra tsy hainy devoly dia ny mizara fitiavana. Ny zavatra tsy hainy devoly dia ny maneho fitiavana. Ny zavatra tsy hainy devoly dia ny mifona eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny olona iray, tsy hainy devoly zany. Ny zavatra vita ny devoly, ny zavatra vita ny Satana dia ny manisy ratsy olona, dia ny manozon'olona, dia ny mamosavy olona, manapotika fiainan'olona, manisy ratsy olona. Zany ny vita ny Satana zany. Ary mahafaly ny Satana raha miloka ozina ny vavanao. Fa amin'ny fotoana ianao mifona kosa, mifona ho an'ny vadinao, ho an'ny zanakao, miaino anao Andriamanitra, ary miaino ny vavakao Andriamanitra, ary mamaly anao Andriamanitra, ary misy vokany zany any amin'ny akonanao, any amin'ny tokantranao, any amin'ny zanakao, any amin'ny vadinao. Efikasy ny vavaka fifonana, tena efikasy. Ary misabotsy ho avy izao famaranantsika ny volana février ty, dia iresakitsika, hivavakatsika ho an'ny akonana, ho an'ny vady aman-janakao, hifona isika, hifona eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy miandry amin'ny sabotsy akory, tsy miandry amin'ny sabotsy, fa raha maheno sady ny fifandaran'ny teno dia fa manombo sady androana mandoalika. Na marary ary ny zavatra ataon'ny vadinao anao, na mangiry firy ary ny anaovan'ny zanakao anao, dia andana mibebaka, mibebaka. Io le tenin'Andriamanitra natao Mosesy eo amin'ny Salamy 9:1 hoe efa saika ho aringy an'Andriamanitra ny zanak'Israely ozy izy, fa i Mosesy no nijoro teo amin'ny banka, i Mosesy no nivavaka, ny fona teo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa mijery anao ny tantara ny bokin'ny Exodosy any dia mahita an'izany tantara zany. Fa efa tena tezitra Andriamanitra dia any amin'ny bokin'ny Nomery, tezitra Andriamanitra any amin'ny Nomery 7:40 any, tena hoe raha vakitsika zany tantara zany, tezitra Andriamanitra satria tena ambaran'ny Baiboly mihitsy hoe mandra-pahoviana no amotsy fotsiny ty fireneny ty, ary mandra-pahoviana eo amin'ny Nomery 14:11 dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandra-pahoviana no amotsy fotsiny ty fireneny ty, ary mandra-pahoviana ny tsinony ihany no ny famantarana rehetra zay nataoko teo aminy. Amely azy amin'ny arety mandringa anao ka amongotra azy, fa anao anao firenena lehibe sy maherinao izy kosa. Fa hoy Mosesy tamin'ny Jehovah, dia oren'ny Egyptianina zany, oren'ny Egyptianina zany fa nierinao ny mitondra ity fireneny ty, nivoaka avy teo aminy, ary ho lazainy amin'ny monina eo amin'ny tany zany, ary efa rihany fa ianao Jehovah no eto amin'ity fireneny ty, ary ianao Jehovah no hita amin'ny fanatrika, ary ny rahonao mijanona eo amboniny, ary ianao mitarika azy eo aloha amin'ny andro rahona no ny atoandro, ary amin'ny andro rafy no ny alina. Fa raha mahafaty ity fireneny ty toy ny olona iray ianao, dia hiteny ny jentilisa izay nandreny lazanao ka anao hoe satria tsy zakan'i Jehovah ny mitondra ity fireneny ty ho any amin'ny tany izay nianany tamin'ny nomena azy, dia namono azy tany amin'ny tany efitra izy. Ary ankehitriny aoka iseho ny alehibean'ny herinao tompo, herin'ny tompo, araka le teninao hoe mari-po Jehovah sady mamindra fo, mamela heloka sy fahadisoana, kanefa
tsy manamarina meloko fa mamaly ny eloko ny ray am'zany ka hatramin'ny zafy sy ny zafindroalika mifona aminao a mamelà ny eloko ty fireneny ty araky ny alehibe ny famindraponao sy araky ny namelanao ny eloko ty fireneny ty tany hatrany Egypta ka mandrak'androany andininy faharoapolo de hoy Jehova efa navelako araky ny teninao zany le hoe vavaka fifonana i Mosesy teto tsy hoe nanao délivrance akory de nandroka de ivoly de nandroka ny ditrany sy ny adalany de hoe miala ny ditra ambadiko miala ny fijangajangana miala ny tokany miala ny Joseph tsy zay nataony Mosesy fa fifonana mifona tompo azaringy anao ty fireneny ty mamelany eloko ty fireneny ty mamelany eloko ny zanak'Israely vavaka fifonana no henon'Andriamanitra ary zany ny atao eo amin'ny vovadinao ny zanakao efikasy zany henonao mararirary mihitsy henonao le teanoziny iny mihitsy anao teanozina azy anao teanapotika azy anao eo ianao no miteny mifona tompo mamelany elony ninina fahotan'ny vady aman-janako mamindra fo am'ireo ampahirato amin'ny masony ataovy miverina aminao ny fony tompo ataovy mitodika aminao izy Jesosy tena zava-dehibe tompoko ny vavaka fifonana ndao anaraka fijorona vaviny melitsika Jesosy rery ny voninahitra za zany dia efatra amby roapolo taona nanambadianana mbola tsy amperitaona zay ny tena namonjen'ny tompony vadiko fa hoazy ny voninahitra voavonjy mivadinao voavonjy tena nafahany Jesosy izy satria tena nanao zay faraheriny mihitsy ny devoly nanakorontanana ny fiainam-pitiavanay nanakorontanana tena lamina izy am'izao tena laminy Jesosy hoazy rery halleluja vadiko zany a le nanitsakitsaka le mintoka lava tsy miasa de za zany tam'le confinement voaloha navelany teto Antananarivo zay enina mianaka de aveo a za rery namelona ny reny a de nefa Jesosy tsy mamela anahy rery fa izy ny miantoka anay a amin'ny confinement iny de mahita zay hoaninay foana zay mianaka telo taona izy a nandositra anay a zao izy a lasa tafaverina atao anatin'ny tokantranonay a vita batisa tam'le promotion tsy mety resy izy ao izy zao tompo tamin'ny tokantrango a korotana be ny tokantrango de mivadiko anisany nanenjika be an'ity fiangonana ity misy de nisy fotoana ary izy nandao anay mihitsy de aveo nanao divorce de ny zavatra nataony tany anaty le taratasy hoe mivadi-ponoana hony a de hoe voaziko le taratasy de netiko taty amin'ny pasteur Atovo de ozy izy pasteur Atovo nitsodrano ana de niteny hoe tsy ambinina tsy tateraka amin'ny anaran'i Jesosy de aveo nandeha teny amin'ny tribunal de tonga teny de aveo le nandray anay le olona nandray anay de ozy izy hoe avoay hoe ny karapanondro de navoaka ny karapanondro de nenahy karapanondro original de nenahy azy photocopie ny tonga ny tany de teo de tonga de tsy vita aloha le divorce de aveo a toizy de tsy vita le divorce de zao zao mivadiko a efa mivavakato izy am'izao halleluja tenao naverina fakatianareo roa tena milama be raha misy tokantrano milama mandritra eto ambonin'ny tany de nenahy voalohany asiva halleluja mafan Jesosy tao an'Andriamanitra rery ihany moa no joronay mivady eto telo taona vadiny zay mivady tao anatin'izay telo taona zay de arako mina hoe mpivady moa de tsy maintsy hoe mitady zanaka de tao anatin'ny zany moa de tsy nahazo mihitsy zay de nisy ny hoe fahamalina kely de za moa zany tonga de hoe amin'ny mahalelana de hoe aloranga isotro toka rehefa tsisy zanaka ihany zany de tany anatin'ny toka zany no ohatrany hoe nanarinan'ny adi-tsaina sy ny zavatra misy teo amin'ny fiainanay mivady de ohatrany tsy lamina mihitsy na de hoe sotro toka ary a de noho nefa nandeha moa ny taona amin'ny volana de naheno toriteny tao anaty radio zay de nitoriteny pasteur Ertina de nao mpisotro toka io izy pasteur Ertina mbola tiany Jesosy de izy za mantsy mivadiko hoe ndaotsika ho any amin'ny Jesosy ary fa any amin'ny Jesosy no ahitantsika
an'izany tena fahasambarana zany ka raha mahay manova atsika ho a Jesosy dia mino aho fa omeny Jesosy zanaka dia mivavaka foana moa zay dia tamin'ny sabata za rery ny teto no mivavaka fa mivadiko moa ohatran'ny tsy salama dia noho ny mivavaka teto aho tamin'ny sabata dia tonga moa zany sabata dia mivavaka teto parivony andro dia ndrava moa dia nivoaka avy ndrava dia pastera Tovo no hitako teo ivelany teo dia za moa ny teny amin'ny pastera Tovo hoe mba tsofo rano aza pastera Tovo mba azo zanako izay mivady dia aiza mivadinao izy izy pastera Tovo dia hoe any an-trano izy hoa dia hoe eto aty mivadinao arozy izy fa ho tsofoko rano dia za moa ny tsofon'ny pastera Tovo rano za rery hoe tsy maintsy mahazo ianao fa manana finoana dia ndraisiko ampinoana moa hoe tsy maintsy ho azoko zany le zaza ho a dia niteny tamin'ny vadiko hoe seria ho azy zaza ho atsika fa aza matahotra dia nakany amin'ny dokotera moa zay ry havana dia nanao hoe koa dia tonga tao amin'ny dokotera dia hoy ny dokotera hoe ray volana sy tapany zanakay Asivo aleluia mafy. dia voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako eto fa za dia anisan'ny olona nikorotana tokantrano dia tsy nahita hevitra fa dia teto amin'ny Jesosy ihany zany nahita hevitra dia voninahitra ho azy rery ihany fa milamina ny tokantranoko ny vadiko afaka mitoaka dia milamina somatsara ny tokantranoko amin'izao zavatra nataon'ny tompo tamiko zany vadiko zany naditra tena hoe naditra fa raha tsy tao amin'ny Jesosy zany ohatrany hoe tsy niova mihitsy ohatrany hoe niady lava nataon'ilay vehivavy koa amin'io tena nanao izay ho avany fa hitako hoe ny fanarahako ny toritenin'ny pastera tato zany nanova sy nanampy ana be da be mihitsy Tena anao na le vadinao dia efa niova izy zao 3 taona izy niala tao anatin'ny tokantrano dia efa miverina dia ohatrohatr'izay ny amin'iny fijoroana vavolombelona hiaintsika teo reny manova Andriamanitra ary mahay manova olona zay zavatra tsy haitsika dia ain'Andriamanitra ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika nefa dia araka fampianarana nomeko teo hoe antosiry ny fanozonan'olona aza manaky alay-panina ninona mety fahateizeranao ninona zavatra mety tsy mety ataon'ny vady aman-janakao raha fiovana ny tiana ho hitranga eo aminy raha iova ny tena tiana ho hitranga eo amin'ny vady aman-janakao dia aza angatahana amin'Andriamanitra izy mba hita lozy fa ianao raha vao mivavaka manozona an'io dia mbola veriko foana tsy Andriamanitra ny mikapika azo fa sambory ny devolo ny teninao dia ny devolo no amiela eo amin'ny vady aman-janakao ka za tena mampahery anao fa tsy vahaolana fa raha fiovana ny tiana ho hita amin'ny vadinao fiovana ny tiana ho hita amin'ny zanakao fiovana ny ho hitanao amin'ny akonanao zavatra kiray ihany manao vavaka fifonana mifona tomponao ny zavatra tsy nety nataon'izy ireo ankohonako ny vadiko ny zanako hitanao ny adalana vitany mamindra fo aminy ianao tompo mamelany eloko izy ireo ianao jereo izy ireo fa za dia miteny aminao raha lasina bavy ianao n'Andriamanitra mivavaka ao zany ary raha vao Andriamanitra mihainy fivavaka ao dia hokasihan'Andriamanitra ny fony izy ireo noho ny amivavaka nataonao dia hokasihan'Andriamanitra ny fony izy ireo dia hibebaka anantona an'Andriamanitra ary zany anisan'ny vavaka ho ataontsika zany ry havana amin'ity asabotsy mahafinaritra ity dia mba eo ihany ny vavaka délivrance izy vavaka délivrance ihany manoloana ny zavatra misy iainy atsika fa ny tena ho ataontsika ho indrindrandrindra ho anao manana problème hoe vady zanaky ankohonana tena hoe ao anaty adalana ary tena henonao hoe ndraindray anao miantso tody mihitsy ary miantso an'Andriamanitra kapo ihany reo tompo dia ifonitsika ary androantsika tena ifona ary noho izay vavanao zay ranabavy tena miteny aminao mifona amin'Andriamanitra ianao raha efa niantso ozina ho an'ny vady aman-janakao dia stomy ny teninao stomy ny teninao tompo ifonako indray dia stomboko indray ny teniko fa tsy hanozina amin'ny vady aman-janako fa tsy mahavita nininy zany zavatra ratsy zany ozony zany fa raha tianao iova izy fa mindrapon'Andriamanitra no angatatsika mamela tompony eloko ny vady aman-janako
vonjeo izy tia hitandre vovonjy a mamindrafo ninina adalan'ny vadiko ninina vijangajangany ninina fampirafesana tony ana tompo androany amin'ny fony eo natrenao mamindrafo amin'ny vadiko mamindrafo amin'ny vadiko hitanao tompony ditrany janako anaty adalana ny zanako mangalatra mifokarongony teno anaty adalana faratapony tompony zanako mifona aminao a azakapohany izy mamindrafo amin'ny vonjeo zanako mifona aminao a mila manao zavavaka zany ianao maraina atoandro ariva manao vavaka fifonana fa tsy maintsy miakatra eo anatren'Andriamanitra ny vavaka anao ary tsy maintsy misy valiny eo riavana tsy maintsy misy valiny ny tompony etantsika zay ny fotoanantsika teto fa dia ho amin'ny manaraka ho tozako indray ny fampianarana do ny vavaka fotsika isotra ny tompo misotra indrindra tompony izay fampianarana nomenao anay izay dia matoka fa izany teninao zany anay dia ampiorina anay ampijoro anay tonga ny tena hita ny voninahitra mandrakariva ary fitahinao mandrakariva misy sotra tompo amen. Sabotsy 25 février ho avy izao na dia eo ary ny cyclone na tsy manova ninina akory zany 25 février ho avy izao amin'ny 6 ora maraina dia natateraka ny vavaka io zany tsika vavaka fifona vavaka ho amin'ny fianakaviana vavaka ho an'ny ankonana moa tena ho ataotsika eto Tamatavy eto manomboka amin'ny 6 ora maraina zay ho totosaina eto Mangarano 2 eto Mangarano ambadika Damascos sy ny trano fivahana vaoniliko Mangarano no anataterana izay fotoana izay ray dia eto Ankiriry eto amin'ny Paradise teo aloha na trano fivahana vaoniliko Paradisa apitan'ny bazary Mayankiriry amin'ny 6 ora maraina ampianatra anao izay ny fomba fivavaka ary ivavaka tsika tena ivavaka ho an'ny akonana fa iainao tsika Andriamanitra mameraka mandram-piona mandram-pitafa raha sirapony tompo amin'ny tialarobity dia misy fotoana fotoam-bavaka tsika miankina moa ny fahitantsika ny oranandro fa rehefa hita hoe mbola afaka mivoaka tsika dia ivavaka tsika amin'ny laroby ho avy izao amin'ny 12 anao délivrance goavana mialaka misy ho avy izao amin'ny 12 anao délivrance goavana eto Ankiriry na nataterana izay fotoana laroby sy alakamisy amin'ny 12 zay mametraka mandram-piona mandram-pitafa feno madoboko vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety tsy mba asy